bien, eh bien, c'est déjà dimanche 3 mai. Je ne sais pas chez vous, mais en tout cas chez nous, oui. Et nous sommes toujours en direct de Gascar, en direct de chez vous, en direct de chez nous, pour l'émission Malagasy toulousaine. Merci de nous recevoir partout où vous êtes. Merci d'être avec nous. Bonjour à toutes. Dia Katalina Landava tuklasin tutuvar no iarabanaianareo indray amin'izao fa telo volana may izao faly izay mirabanareo faly koa zahay mirabanao Andriamatoa Jackie. Kafalina manavatonan'izao akafaliana ny arabanatsika rehetrarehetra izay mihaino ny fandarana ary manaraka hatrany ny fandarana Gasikara amin'izao fotoana izao eto amin'ny Gasikara.com, TikTok.fr ary koa eo amin'ny YouTube sy ny Facebook. Falo iaho raravo hatrany miaraka aminareo isaky ny alahady toy izao. Naharitra hatrany koa no miarabanao koa Mariso ary ampitsikitsikiana hatrany ny rahantsika amin'ireo mpiaino hajaina izay manaraka tsy tapaka ny fandarana Gasikara. Tosika ny fandarana androany ny amin'ny 12 sasany vao tselatra tahaky ny mahazatra ihany avy eo misy ny anjara-biriky dia amiray isika handray vahiny mivantana avy any Madagasikara dia tsy izy izany fa ibodo izay efa fantatsika niaraka tamintsika Arginiely izy raha ny teto amin'ny Gasikara monja moa izany no resahana ary amin'izao fotoana izao izy manao hetsika ihany koa hifarivona moa izany amin'ity resaka coronavirus ity amin'ny raha izasany latsaka fatelo ihany amin'ny roa latsaka fatelo ihany ny atao hoe pejin'ny filatsana samy hafa eto Madagasikara raha misy izany ary amin'ny roa anoany isika no misaraka etona. Notre programme aujourd'hui, 12h30, le Flash Info, suivi du Anzara-Brik. À 13h, nous serons avec la diva des divas, c'est Boudou, avec son action, son association Hug Formada, son action au lendemain dans la main aussi. Et puis nous serons aussi avec les chansons que vous aurez choisies, dédicaces, etc. pendant toute l'émission. Et la page annonce, c'est vers moins 20 par là. Nous sommes là jusqu'à environ 14h. On sait que le temps est élastique ici de temps en temps sur Gaskar. Eh bien, c'est selon l'inspiration du moment. Voilà, donc nous sommes partis pour une super émission. Oui, Jackie. Restez chez vous en regardant, en nous suivant sur Facebook, sur YouTube, sur Dagola Sound et sur tikwe.fr. Eh oui, Gaskar.com est toujours là pendant la semaine également. C'est parti.
samy tsara ozy izy ary velomam-bampamangy miaraka hatrany ny fandarana gasikara ianao ribena zay na fandarana gasikara izay raisinao mivatana va ty atolozy amin'izao fotoana izao ary mamehatrany ireo kanto sy hira akafizinao taloha sy maly ary ankehitriny izany sy ny rapitso ihany koa avy niaraka tamin'ny nanitsika ary izao tsika hiaraka kely amin'ny iantsosy tosy zany amin'izao fotoana izao miraranao no latsambatra ny fandarana gasikara tompo lahy sy tompo vavy Masakani fuku niangala lawanchanu kinanzu sherie ala helu ilazak ifanade yantani za ai chineti mamala Manot sitiaza Ekwana malakelu Yeheru ye Azamitu mantienye Mangina fachavia Oh, oh, oh
fandarana fafito moa no niarahanay aminareo amin'ny fahita lavitra izao toy ny mivatana zany raha hita eto amin'ny YouTube zany sy ny Dagoraz de Sonde ary ny gaskara.com sy ny tiktok.fr zany fandarana fafito ary raha ny marina moa zany dia izy ity dia amin'ny onjam-peo ihany ny tena ahitana ary hainonareo ny fandarana gasikara nefa noho ny otrikaretina maneran-tany zany tsy ahafahana mivoaka na fijanonana mihiboka ao an-trano dia zay no nanosika anay hanolotra nareo anareo an-trano ny zao fandarana izao mijanona trano izy izy ny toromarika ary ataovy ny elanelana mba ahafahanao tsy findran'ny otrika amin'izao fotoana zao amin'ny ora ohatr'izao moa dia eo zany tsy faneresan'ny fianakaviana ary zany indrindra no atsiarovana indrindrandrindra reo avadiana indrindrandrindra falareny malala zay na raha mbola velo izy dia malahelo azy ianao raha le tsy atsonikisa izy dia mahatsiaro azy ianao hira manina niny hiaraka amin'ny barijonitsika atolotra Ninenia izani laireni tifuju nilausa kwaniwani laifula damusina yakindindini reri kanefaje nilausa kumbieni nakaza kusizani keitin falavita numisi azini maanima ninanineni aurilai kaurini fanai rauvina reritauna Amarau reritani nu avelanau iana famanina ziaurisani laitami nitadidi isafu nitiamidi mani lerui laireni sifui manima nineni ya wizani laireni sifuju nilaza kwaniwani laifula damusina yakindindini reri kanefaje nilausaku yeni nakaizaku sizani keitin valavita numisi azini maanima ninanineni aurilai kaurini fanai manina neny raha mbola eo anilanao ny reninao dia tiavo izy ary teneny fona ny fitiavanao an'ireny zay tondranao sy volana ary namelonanao hatrany manina neny irany azo lazaina hoe fitononkira feno anatra feno fitiavana feno fahelena mbola miteny fandarana gasikara rehipenajaina mahery 17 minitra eto amin'ny trano eto amin'ny fiarahantsika amin'izao fotoana izao ary mirary anao raha ohatra ianao zany ampisakafoanana dia mirary anao azo tomana ny fandarana gasikara raha ohatra kosa ianao efa miala sasatra notrany dia mirary anao alatsambatra izahay eto amin'ny fandarana gasikara hiaraka kely amin'ny monsieur Saïdtsika eto amin'ny fandarana gasikara monsieur Saïda zay mpanakanto amin'izao fotoana izao tanora vao misondrotra ihany koa
Alefa Saïda. Atomich Music. Daluza mira sati ti mamurkira Dewe mazaka sipa Zekra matafita Lai manao muzika Utunga tane pita Avenida treta denta tara sipa Satin fatanurako efa natao koritra Feno zazavavy Irkiana mena kavy Sy ny tantarany avy Laurung sirana nandandai maraina Taun nakatoerana amen zardaina Lauro na piataina Ireo na piasa saina Sireo na pitaraina De natoko ira ire Nareo karaza voninkazo De natoko ira ire Nareo karaza voninkazo Na defa souvenir Simbana vela kualazo Na defa souvenir Simbana vela kualazo Fana wona kusamuna vela kwanza kainzala Efade tika runyara kansari adala Yara nakafiro vokastani amnala Nefa si atama mutadidinao ve matama Haiko fa hoe motifanenao Rehefi maso mivadinao Satria rehefa mandeha le hirako De motsy asinao siralo Efa ny any andohanao misy filma ray manontolo Atrany anatin'ny vatanao rehetra mitsangam-bolo Tsaronao reo lasatsika zay ny arany aina Reo sary be dehibe rehetra tsy totany saina Lauro na piataina Ireo na piasa saina Sireo na pitaraina De natoko ira ire Nareo karaza voninkazo De natoko ira ire Nareo karaza voninkazo Na defa souvenir Simbana vela kualazo Na defa souvenir Simbana vela kualazo ire Nareo karaza voninkazo De natoko ira ire Nareo karaza voninkazo Na defa souvenir Simbana vela kualazo Na defa souvenir Simbana vela kualazo Efa amin'ny maily 20 minitra ato amin'ny trano fitenenanay zao afaka fotoana fotsika dia mbola misy 10 minitra moa zany fa tsy afaka fotoana fe mahafinaritra izany rehetrarehetra zany fandarana gasikara afaka mamela afatra ianao afaka mangataka hira ianao afaka miantso anay ianao mitafatafa aminay zany afaka manao izany ianao eo amin'ny page Facebook ny gasikara amin'izao fotoana zao hira anankiray izy ity somary efa azo lazaina efa tranainy ihany koa toy ny hira mahazatra eto amin'ny gasikara zay hira mbola tsy tena farenao loatra matetika any amin'ireo alavanonja-perontsy hiaraka amin'ny mamy rahalahy vitsitsika Cécile atolotra fitiavana be ho antsika mpanaraka ny fandarana gasikara Cecilio, awane maninya nao. Auye Cecilio, awane maninya nao.
awako de maninyana wanyawe asamba itakunia tako asamba itakunia tako nawe angaja nawa ukelifeu angaja nawa ukelifeu nawe angiti nyande kitapakela sa angiti nyande kitapakela sawe nande akunande asumbindalana nande akunande sumbindalana we asamba itakunia tako Cecilia uye Cecilio awane maninyana auye Cecilio awane maninyana awakute maninyana wanyawe asamba itakunia tako asamba itakunia tako nawe inambar samandevuke inambar samandevuke nyawe isuturanza paketaeta isuturanza paketaeta nyawe asamba itakunia tako Cecilia uye Cecilio awane maninyanau auye Cecilio awane maninyanau awakute maninyanau wanyawe asamba itakunia tako asamba itakunia tako nawe angala nawa funakele angala nawa funakele luaze itufwa nyame na sininama kwa itufwa nyame na sininama kwawe ipeta kema na ndatiana ipeta kema na ndatiana nyawe asamba itakunia tako Cecilia uye Cecilio awane maninyanau auye Cecilio awane maninyanau auye Cecilio awane maninyanau Sedanitan imiundi jarenu fati inunimu na fiabi ju noisani niadia tani fayendena ninyununa lai fayendena numyafi Isandiza 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 deli ju kanimanjidi oh tarudi faia nau ulifali indayanuani nilani takuri timbamyangatra tandri findau nangambanya nau Patukia Ayereza Matukia Rahava Krizani Oh Tarudi
mulifaly indray androany ny lanitrakory tsy mba miangatra tandrifindraona ngambany anao matukia ayereza matukia raha avako izany tsarory vaianao mulifaly indray androany ninonino nasetrany tany ny miondrika reno fadio ninonino nafiadiniko no izany miadiatrany faendrena ninononalay faendrena no miafy nizaniza telikiokany mangidy tsaroly vaianao mulifaly indray androany. Encore l'émission Gascar et on vous remercie énormément de votre fidélité. Il est midi passé de 30 minutes dans nos je veux dire studios tout le temps, mais bon, avec nous en ce moment. Donc, dans quelques instants, après cette interlude musicale, le Flash Info concocté et présenté par Marie-Jo. Nous vous invitons à suivre le Flash Info de ce dimanche 3 mai 2020. Des chefs d'État africains se sont rencontrés par vidéoconférence dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Des chefs d'État présents étaient le président de l'Afrique du Sud, également président en exercice de l'Union africaine, Cyril Ramaphosa, le président du Tchad, Idriss Déby, le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, le président du Niger, Mamadou Issoufou, le président du Rwanda, Paul Kagame, le président du Kenya, Uhuru Kenyatta, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, le président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, et le président de Madagascar, Andry Rajoelina. Dans sa prise de parole, le président de la République malgache, Andry Rajoelina, a surtout insisté sur la prise de responsabilité des pays africains pour leur avenir. Si on veut laisser une nouvelle Afrique à nos enfants, c'est nous tous qui devrons nous engager pour changer le cours de l'histoire et la vie de nos concitoyens, a-t-il déclaré. L'avenir compte sur nous et repose sur nos épaules, car personne à part nous, frères et sœurs africains, ne pourra et ne saura changer notre situation plus que jamais aujourd'hui, a-t-il encore déclaré.
point de vue qui a été rejoint par les dirigeants africains présents pour une réponse et une coordination globale africaine sur la lutte contre cette pandémie. Il a été également question de plaider l'annulation de la dette des pays africains. Andraduen a également mis en avant l'une des solutions adoptées par les Malgaches, c'est-à-dire le Covid organique, CVO, le remède mis au point par les chercheurs malgaches à partir de plantes médicinales pour lutter contre le Covid-19. Nous avons entre nos mains une solution simple, naturelle et efficace pour nous aider à vaincre cette pandémie, a souligné Angie Radzuin. Parce qu'on en est cette semaine, en fait, pour les guérisons. Cette semaine, on a franchi le cap de 90 guérisons du coronavirus sur près de 128 cas confirmés. Le nombre de malades sous traitement est descendu aussi à 40 à peu près. Près de 3100 tests ont pu être réalisés, dont une majeure partie sur les passagers des vols internationaux ou régionaux. Selon le professeur Valentina Anta, porte-parole de la cellule de crise sur la lutte contre le Covid-19, 497 lits restent encore disponibles actuellement pour recevoir les éventuels malades confirmés Covid-19 et une grande vigilance reste encore de mise. Madagascar a approvisionné 15 pays africains membres de la CEDEAO ou Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en Covid organiques, à savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, Côte d'Ivoire, la Gambie, le Ghana, la Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo et la Guinée-Bissau. Selon les déclarations du président de la République malgache, l'état de santé des malades a montré une nette amélioration au bout des 7 jours avec la prise du CVO. Un total de guérison est obtenu au bout de 10 jours en moyenne. Une délégation de la Guinée équatoriale, dirigée par le vice-ministre en charge de la santé, Mitoando Ayekeba, a fait le déplacement à Tananarive pour récupérer les 11 500 paquets de remèdes traditionnels améliorés offerts par Madagascar pour ces pays africains. Les membres de la délégation malgache, de la diaspora malgache en Guinée équatoriale, au Sénégal et en Côte d'Ivoire auront également leur dose de Covid organiques. Le directeur général de l'Institut malgache de recherche appliquée, Janzara Charles, a sorti un communiqué afin de préciser la composition du Covid organiques. Selon ses déclarations, le Covid organiques ou CVO est composé à 62% d'artémisia et d'autres plantes médicinales ayant des propriétés antiseptiques, de fluidifiants bronchiques, utilisant dans la composition de remèdes traditionnels depuis des années. L'IMRA ne souhaite pas rendre public pour l'instant les autres composants pour protéger la propriété de ce remède traditionnel amélioré mis au point par l'IMRA. Cette déclaration a été faite suite à un document qui circule sur les réseaux sociaux et qui prétend dévoiler les composants du CVO. Selon toujours le communiqué du DG de l'IMRA, nous dénonçons ces actes de nature à décrédibiliser les travaux de recherche effectués par les scientifiques malgaches ayant contribué à la découverte de la formule du Covid organique. Cela porte atteinte également à l'image de l'IMRA qui dispose d'une autorité nationale et internationale. Le Premier ministre Christian Tsai, qu'on n'a pas beaucoup vu, entendu sur cette crise de coronavirus, était à Vunjuz, dans la région Atsimotinanan et Diakour, la région Irumbe, ces derniers jours. Il était question surtout de lutte contre la recrudescence du paludisme, touchant déjà 9 districts pour lesquels le taux de prévalence est assez élevé, dont Vunjuz et Diakour. Les efforts seront concentrés sur les tests pour ces palus et le ravitaillement en médicaments en passant par l'amélioration des infrastructures. Le Premier ministre a également souligné le fait que la sécurité n'est pas encore revenue dans ces régions malgré les efforts déjà déployés et les efforts vont continuer à être déployés. Et enfin,
Et enfin, dernier titre, c'est la sortie de Tasmin, une des stars malgaches du coronavirus, puisqu'elle était à l'hôpital d'Anoussiala depuis une quarantaine de jours. C'est la fin de notre Flash Info. Merci de votre fidélité. Gascar. Gascar. Découverte. Interview. Flash Info. Agenda culturel. Gascar. Gascar. Serasera. Vavotapatapany. Tontolon'ny kanto malagasy, kulturaly, fomban-drazana. Gascar. Et
Tentsika teo zany fa hifarimbona ny firenena amin'ny kontinanta afrikana sasatsasany amin'ny fiatrehana miady amin'ny coronavirus dia eto ny anjara biriky dia hoe izao tokoa angamba ny ohatrany hoe raha efa tsy vita ihany hatramin'izay dia izao zany ny atao satria efa samy fantatra fa miankina be da be tsika na amin'ny Sinoa na amin'ny tandrefana na amin'ny rehetrarehetra hafa nefa amin'izao fotoana izao samy mikatso avokoa moa zany dia hoe izao angamba ny afaka hifandinihana sy handinihana hoe inona tsara ny zavatra azo soritana ho an'i Madagasikara, inona ny azo vokarina ho an'i Madagasikara, ahoana fomba azoana miara-miasa amin'ireo tena hoe fanakaiky antsika, fanolompodirindrina amintsika zany. Ny amintsika ohatra na dia jerena fotsiny hoe inona ny azonao atao ianao io ao tokantrano na any amin'ny fiasanao zany, jerena ny fambolena. Tany amintsika ny avian'ny SRI voalohany ohatra système intensive ny fambolena vary zay moa izy efa manao ezaka be da be fa angamba amin'izao fotoana hoe mbola atosika ihany zany zao haitsika zany. Any amintsika misy ny fanafody, any amintsika misy ny sakafo rehetra izay hoe azo jerena na hazan-drano zany na hena tsotra zany na ohatra zany. Any amintsika mahay tao zavatra ny rehetra moa zany ny tanan'ny malagasy mahavita daholo na resaka zaitra izany na resaka fiainana andavanandro izany haitsika daholo dia amin'izao fotoana izao angamba ny atao hoe hitodiana fotoana rehefa tsy mety ihany hatramin'izay dia izao no manararaotra ka manontany ianao hoe inona no azonao atao hanasoa amin'izao fotoana izao fa tsy ianao indray kory no sanatria mampifandravandra amin'izao fotoana izao zany hevitra avy any aminao, tao zavatra avy any aminao, asa avy any aminao, traikefa avy any aminao entina manarina sy manampy an'i Madagasikara efa mivadibadika daholo anie izao ny rasy dia isika tsy manana hoe manana vola be 4 milliards 700 milliards ka hanarenana saingy manana isika ny mponina malagasy, manana isika ny mponina afrikana, manana isika ny fahaizana ho an'izao fotoana izao dia izay ny anontaniana anao fa tsy antsony izao ny resaka hoe tokony izao no nataonareo, inona no ataonareo, inona no ataonao amin'izao fotoana izao sy ho an'ny ho avy. Dia efa tsara aloha zany fa hoe efa mieritreritra ny afrikana fa avy amin'ny afrikana angamba ny vahaolany fiainana afrikana dia avy amin'ny malagasy ihany koa zany fa tsy andro ny afrikana koa isika fa avy amin'ny malagasy ihany koa ny vahaolana lehibe indrindra ho an'ny malagasy. Anjara Brick. Camila,
azahory havy amana fa tsy mampivoatsy azavarina mifampisikera fa mandeha ny lera mitsangana fohaza fa mazava ny andro fanavakavahafoko io tsy mampandroso alialikisana no tokony hajano mitsangana fohaza fa mazava ny andro avutantsika kasikara mahirianolo nauntsika ifanometana kwanidanindaza mitsangana fohaza fa mazava ny andro zay zany mila miova toetsaika malagasy mila mifo amizay zany tsika amizao fotoana zao andro azo lazaina hoe andro fieritreretana andro isaitsaina na andiniana ny zavatra rehetrarehetra ny amizao fotoana zao moa zany dia tsy mahazo mivoaka trano tsy afaka miona ny olona indrindra rehefa tonga ny anniversaire na toerana fotoana na ny andro na aterahana ka ny hira manaraka eto dia hira atolotry anitra sy ireo zanany ho an'ny madame Mena ny mamany zany noho ny fitsingerenany taona naterahana izay tsy nafahan'ireo niaraka ihany koa zany ary zany dia hiran'ny body zany mitonanao teneneny dia miarabanao madame Me ihany koa natratra ny taona tsingerin-taona naterahanao ihany koa zany izay eto amin'ny fandarana Gasikara. Bana
tolotra fankalazana antsika eritaona zany hira zany noho ny tsy fahafahana ny miaona sy ny fanerasera. Ny hira manaraka ndraiky izy izy ity dia hira nangatahana ary atolotra ampitiavana ho an'ny lui sy niny Ranarivelo izay miaino ary manaraka hatrany fandarana gasikara ary kopakopa tanana ho anareo dia mieno finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy. Tiako loatra ny miaraka aminao, tiako hatrany ny eo anilanao, fa mamitro ny fanondana fity izao ianao mandraky izay nohy. Iray safidy mandramaty re ka iarady famotsy zany ve, eny toko etreko sy omeko fa voatokako ho anao ny fiainako. Iray safidy mandramaty re ka iarady famotsy zany ve, eny toko etreko sy omeko fa voatokako ho anao ny fiainako. Ivoady aminao ravato, etrotroto sy ivavahako, ahanitra ny azavany tarany, ambaram-pialany aiko farany. Iray safidy mandramaty re ka iarady famotsy zany ve, eny toko lanaiko sy atraiko fa voatokako ho anao ny fiainako. Iray safidy mandramaty re ka iarady famotsy zany ve, eny toko lanaiko sy atraiko fa voatokako ho anao ny fiainako. Ivoady aminao ravato, etrotroto sy ivavahako, ahanitra ny azavany tarany, ambaram-pialany aiko farany. Iray safidy mandramaty re ka iarady famotsy zany ve, eny toko lanaiko sy atraiko fa voatokako ho anao ny fiainako. Iray safidy mandramaty re ka iarady famotsy zany ve, eny toko lanaiko sy atraiko fa voatokako ho anao ny fiainako.
talabaskuentanananai pakajiski marwailere isboku sumbarnai kitkwat kitumanara hotel devili mashenga kelsat mafnarta aurna san kwalma situp chulka jovena yima balasan mashenga smarna maseng sala Bangala Hundra. Talabat kwenta nananai Paka jiski marwailere Isboku sumbarnai Tonga zany tonga ny fotoana iarahantsika amin'ny bodo izay efa hitanareo any tokantranonareo any raha amin'izao fotoana izao aty amintsika moa zany amin'ny 1:09 minitra raha ny eto France ny any Madagasikara kosa amin'ny 2:09 raha tsy diso azy izay manao ny anao bodo. Miarahaba Marie-Jo, miarahaba Jackie ary miarahaba ny mpiaino rehetra manerana ny izao tontolo izao. Nao koa tonga soeto aminay bodo amin'izao fotoana izao. Misaotra anareo mampiatrano. Fantaniana ny voalohany aloha manahoana ianao, manahoana ny fahasalamana, manahoana ny fihibohana. Tsara indrindra fa misaotra ianareo ny manahoana. Mety. Mitandrina mafy, samy mitandrina mafy sika. Misy porteur sain, marina tokoa izay, misy porteur sain dia raha fijery aloha dia izay. Mety. Dia tsara izany. Raha ny fibohana dia manaja tanteraka ny fibohana, manaja tanteraka ny fepetra ary manentana ny rehetra ihany koa anajan'izany fepetra izany satria tsy misy afa-tsy ny fanarahana ireo fitsipika fiarovan-tena amin'ny alalan'ny fibohana, amin'ny alalan'ny fitondrana arovava, amin'ny alalan'ny fanajana ny elanelana, amin'ny alalan'ny fikoafana eo amin'ny kio, ny fanasan-tanana matetika, izany rehetrarehetra izany dia arahana amin'ny antsakany sy andavany satria mamy aina ary lahatokana izy io. Marina izany ary ho anao izay any an-tanindrazana amin'izao fotoana izao manahona voaraky ny malagasy rehetra ve izay fitsipika izay sa misy any manahoana manerana ny Madagasikara moa izany? Tsia.
satria raha tsy nandeha nivoaka satria nandeha nanao fotoana tamina sponsor anankiray izay noresahana amin'ny hetsika izay atao dia tsy nandeha nakany aminy dia gaga satria na dia efa mivoaka ary ny lalàna hoe tsy maintsy mitondra arivava fa izay tsy mitondra arivava dia mamafa lalana ny tahotra ny hamafa lalana no tena manandanja ao anatin'ny amin'ny fiainan'ny olona ka na mitondra arivava ary tsy nanampina ny vava sy ny orana akory hiarovany tena amin'ny corona fa hiarovany tena ny amin'ny tsy andraisana kifafa sy nofoa fa baraka eny an-dalana ka aretina hafa mihitsy izany no tena manahirana ny eto Madagasikara ary indrindra koa ny antony misy karazan'olona be dia be izay marina aloha fa miasa koa izany tapakandro maraina fa ny ankabeazan'ny olona dia mivoaka tsy maintsy mitady vatsy ho an'ny anio satria no hoan'ny anio dia tadaviny anio ary mety tsy ho hitany akory ary satria sarosarotra kely le fiainana eto dia izay ny zavatra ny réalité de terrain izay hitako teny tamin'izahako nivoaka dia hoe tsy fantatrona ny fanentanana ve no mila ovaina kely sa hoe tsy haiko androany izao dia rehefa nieny ny vaovao navoaka ny eny amin'ny centre ako izany dia 410 ny ka hita androany positif nivoaka vo eo tsy mbola nisy an'izany mihitsy hatramin'izay niresahana ny momba ny ity covid ity hoe andro iray andro alahady dia 410 ny ka ary ny enina raha tsy diso any Atsinanana faritra Atsinanana fa ny ambony dia eto Antananarivo ary any amin'ny faritra Beponina izany hoe ny tosy sy ny Soavimasoandro tsy fatako hoe tokony hisy tômôbila midina veny tsy haiko le fomba fiainan'le olona ihany koa izany no tena tsy manosika azy betraka hiboka any an-trano fa izay ny tsy miboka ny miboka any an-trano iny efa iarahana malala fa misy fahasahiranana be dia be misy hoe fanampiana tsy fantatro loatra tsy dirako lalina hoe izany makaiza dia izany manino izany mahazo izany tsy mahazo fa ny zavatra fantatra aloha dia tsy maintsy mandeha mitady ny olona ray faharoa tsy tena tsapany loatra ilay hoe izany hoe divana le amin'ny tena kifafa ve sa le mpitandro filaminana sa le tsy tsapany olona hoe tsy tsapany olona le izy tsy tamaso le virus dia manjary sarotra aminy manaiky azy dia tsy mazava amin'ny olona loatra kosa ilay fiatraikan'ilay virus satria eritreretina ohatrany hoe gripa kely fotsiny na palu kely fotsiny so dia izay no mila apetraka izany azavaina bebe any kokoa ny olona hoe mahafaty ane io virus io mino fa efa misy tompon'andraikitra tokony hijery ary za mieritratra hoe misy karazan'olona tokony asana efa misy an'izany ao izay atsofoka bebe kokoa ao anatin'io ary omena anjara fitenenana bebe kokoa dia ny manao fanadiadiana momba ny fiarahamonina mba ahafahana mijery bebe kokoa hoe aompana aiza ny fomba ilazana amin'ny olona ny masarobidy ny aina ary raha voatratra n'io tsy mikaretin'io dia mitomandavana dia manaranaka amin'ilay fitenenana mihitsy hoe manaranaka eo ny eo dia miteraka fahavoazana tena fahavoazana tsy fantatra hoe izay tokony hoe misy mpandalina fiarahamonina ve mpanadiady fiarahamonina mijery ny toe-piaina sy ny fihetsiky ny mponina hiatrehana amin'izy io fa tsy haiko fa tokony omena anjara fitenenana be kokoa izany izay karazan'olo izay raha ny fahitako azy izaho izay tsy mahay ninina
Atsika mpiaino atsika manaraka zay atsika zay mihainao amin'ny alavan'ny onjam-peo zany dia miaraka amintsika ary vahiny ny fandarana gasikara amin'izao fotoan'izao bodo zay any tanindrazana izy mifandray atsika manazava ny mombamomba ny otrikaretina covid-19 zany ny coronavirus zany any Madagasikara amin'izao fotoan'izao mila ezaka be zany no fampifantarana ny indrindrandrindra ireo vahoaka zay azo lazaina hoe vahoaka zay mety tsy miaino ary tsy manaraka ny zava-misy amin'ny alavan'ny onjam-peo sy amin'ny gazety fa dia miaina andavanandro toy ny mazatra zay ngamba ny tsara mila firotsahana tena any amin'ireo vahoaka majinika tsy dia mifanerasera be loatra tsy hoe mifanerasera be izy fa dia tsy maraka vaovao tsy mihaino vaovao firy zay ngamba ny tsara atao zay moa amin'izao fotoan'izao zany tsika ny tena mitati ny vokatr'ilay tsy fanjariana ara-pifandraisana zany hoe na eo arany hoe amehana ka tsy maintsy mandefa zavatra mitovy ny radio rehetrarehetra mandritry ny ray andro dia hita tsapa fa eo zany zao zany no fitatazantsika an'le vokatra le hoe tsy ny heli-patrana tsy voahaja ny zo mba halala vaovao ho an'ny mponina eto Madagasikara ho an'ny malagasy misy zo anankiray zay tsy voalaza zany tsy voahaja zany dia ny zo ahafantatra ny vaovao mba ahafahana manovo sy mandray fepetra amin'ny fiainana amin'ny andavanandro fiainana mihitsy dia tsika zany zao tokony any no tokony vokatra zao fisiany zao tsy mikaretina zao hoe rehefa avy eo dia afaka manao radio eraky Madagasikara daholo ny olona rehetra izay manana afaka manao fitaovana hainao manjery ary tsy hainao manjery natao tsy atahorana hoe hanaovana politika ihany ny hainao manjery fa tena hanao ny asany amin'ny mpizara vaovao, fahalalana, araky ny tena manao ny tena asany amin'ny mahasany azy indrindra. Araky ny hevitro Bodo amin'ny ainanao any zany, aiza hoe zany ny toeran'ny mpanakanto any amintsika zany amin'izay ohatran'ny hoe ezaka fampitanany vaovao zay na zao toe-zavatra zao zany ary manahoana ny fiainan'ny mpanakanto any koa amin'izao fipoana zao. Ny mpanakanto dia manao ny ezaka izay tandrify azy. Ny mpanakanto to-teny sady haino ny teny. Dia efa betsaka ny nanao zavatra amin'ny fomba fiteny maro samihafa amin'ny alalan'ny hira, amin'ny alalan'ny sarimihetsika kely nenay mianaka izay ray trano tato moa zany zao tao anaty fiboana dia niketrika kely horonan-tsary kely mba ahafahana sady mampitombo an'ilay ankizy ara-tsaina, ara-pikarohana, ara-zavakanto no maka fotoana ihany koa nefa manelo-patrana an'izay fomba ampitana amin'ny olona amin'ny fomba tsotra ny fihetsika tokony ho raisiny. Betsaka ihany koa ny artista izay fanaovana ankizy vazivazy amin'ny Facebook moa hoe artista ray hira contre Covid anankiray. Fa nisy amin'ny artista le izy tsy olana mihitsy zany fa ny fandehan'le izy, fipakan'le izy any amin'ny vahoaka ve mipaka sa tsy mipaka satria tsy ny olona rehetra no mihaino radio. Raha za zao zany dia tadidiko ny fotoana tamin'izany andro zany tamin'izahako 7 taona hatramin'ny 20 taona koa dia manatra sambosany Analakely. Rehefa manatra sambosany Analakely dia misy radio, misy haut-parleur ao an-tsena. Mitanisa verbo ao an-tsena eo. Zany hoe raha za zany zao averiko izay zavatra izay dia eraky ny tsena, eraky ny Madagasikara satria ny tsena ny toerana isan'ny mahavory olona indrindra ary ao ny sehatra ahafahan'ny olona mifandray dia alefa eraky ny tsena ilay fampalalana, ny hira, ny torohevitra arakaraky ny toetran'ilay olona ihany koa eo amin'ny toerana izay misy azy. Ary misy koa karazana toerana izay sensible kokoa no ny toerana hafa. Hevitra dala zao zany hevitra zany fa teneniko ihany aloha sao dia misy maheno.
ala mihitsy za fa iniona fa ho tonga any amin'ireo tompona anaikitra isasokajiny ary eo ihany koa afaka manao an'izany koa ny any amin'ny fiara fitaterana ireny izay ao anatiny misy ny azo lazaina hoe enon'ny mpiaino amin'izany rehetrarehetra zany ary azo lazaina hoe ezaka tsara do amin'izao fotoana izao ngamba ny azo lazaina hoe lesona azo tsoahana amin'ity Covid-19 ity ny zavatra toy izany. dia ny lesona anankiray ngezabe izay tsy maintsy tsoahantsika koa dia hoe tsy maintsy mianatra ny zaza malagasy. Mila ampianarina ampidirina any an-tsekoly, ampianarina ary tsy maintsy tsy fantatra hoe inona ny sazy ankoatran'ilay atahorany olo hoe mamafalalana fa misy sazy koa zany izay tokony hoe ampiarina ho an'ny ray aman-dreny tsy mandefa ny zanany any an-tsekoly dia misy fepetra mazava loatra izay mifanaraka amin'izay izay hoe ankizy tsy maintsy mandeha makany an-tsekoly izay dia tsy maintsy misy fepetra betsaka nefa fampanantenana raha tsaroko tsara izay président lany teto izay présidentsika ny Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tokony tanterahana amin'izay zany reny fampanantenana-dreny hoe cantine scolaire satria anisany mahatonga ny ankizy miala sy mitsopahana any an-tsekoly dia ny tsy fahampian-tsakafo sy ny tsy fanjarian-tsakafo. Ny ray aman-dreny sahirana rehefa noana ilay ankizy any ampianarana dia matory réalité de terrain zany ny mpampianatra indraindray satria tsy misy asina ilay asa amin'ny fampianarana dia tena tsaroko tsara mihitsy ny ara-niasa tamin'ny CEG Ambodiny Sotry fa ny mpampianatra dia mivarotra voanjo amin'ny mpianatra. Ahoana moa no ahafahan'ny mpianatra manome asiny ny mpampianatra azy izay mivarotra voanjo aminy? Izany hoe tokony mekasina avo dia avo ny sehatry ny fampianarana sy ny fampandehanana an'ireo ankizy ireo mandeha mianatra azafady fa mampihetsi-po tokoa ny zavatra tantarana sy ny ainanao moa zany ary izay indrindra ngamba mientina hitondrana ny resaka tapany faharoa asitsika mozika kely ampifandraisina nyzao resaka izao sy ny resaka faharoa satria ianao dia manao ezaka be ihany koa amin'ny fikambanana izay efa noforoninao tamin'ny 2020 zavatra eny 2020 sy mijato sy arivo asiana pôzy kely hira manaraka hiranao ihany moa izy ity Ritaliko no resatsika ny tapany faharoa ny anao sy azy no rahantsika zany entina zany ampisehoana ny azo lazaina hoe ny fijalian'ireo malagasy izay tsy manana enti manana amin'izao fotoana izao any an-tanindrazana. Sambundan cefatunga ela tsinanano sarotry fany azy keo sanande fiaramikio ty tratrambote azy teny ambany ty ny sakafonao misy ambony andovy ny azy keo zao ahery anjordiry faramanany anao mba malala tanany zarao iandreo ny angarany Zene io tunga amni tueranio sinangatakizi we itio pitalio pasacina saki umandi na nimuluni usune kanini la faccia si canteri sfisinya zene io tunga amni tueranio sinangatakizi we itio pitalio pasacina saki umandi na nimuluni usune kanini la faccia si canteri Ni flotuno an vola malaga serere di mia artistica
Fani asko sawagamba mangata Aruyan fatini katombo Eyanam fokaran mancham Tufakisku sawa masisumus puta keye Kasalalu posumanawe alemande Susikula mixapa mambeli Fatspiti nazene Ni utungam ni tuereni Tumangata kiziwe Itio pitaliu Fasa chinazaki Umandina ni muluni Usune kanine La facha si kapteri Fatspiti nazene Ni utungam ni tuereni Mitohy fandarantsika miaraka amin'ny body moa zany isika amin'izao fotoan'izao mivantana izy avy any Madagasikara isika avy eto Toulouse moa zany eto amin'ny fandaharana Gasikara mihetsy-body koa isika zany amin'ny resaka coronavirus na ny resaka malagasy fotsiny zao ary ny mpianatra ny ankizy sy ny karazany tsy mpiteny kely avy amin'ny mpiainatsika body hoe misaotra anao hoy izy nampatsiahany reny teny antseny reny fa izy tamin'izany tany talatan'ny volonondry dia nisy nadefa tamin'ny haut-parleur ihany koa zany ny radio raha Mirandava zany no nifandefa azy tamin'izany dia makany an-tsena ary zareo zany misaotra anao tokoa zany Victor avy any Paris mihaino anao nampatsiahy azy amin'izay fahazazana izay c'est ça iresaka momban'le hoe mialatsiny aloha amin'le émotion beko satria ny antony dia zanaka mpampianatra zahay mpampianatra i mama zany mpampianatra karabola ary ny zavatra zay tao anatin'ny tena ola tena sahirana dia sahirana fa ny fahasahirana tamin'izany sy fahasahirana ankehitriny tsy mitovy ny fomba iainana sy andraisana azy an-tanana tamin'izany fotoan'izany dia mazava loatra fa ny ray aman-dreny dia tsy misy arena tsara indrindra toy ny fianarana raha misy mangalatra ny tranonao ny entanao na misy mandoro ny tranonao na misy tafiotra na misy aitrano na misy horohorontany zay zavatra ao anatin'ny atidohanao tsy siakana ovinanao vina mandrapatavitra ny fofinainao ary anampy anao lalandava amin'ny fiarenanao eo amin'ny fiainana zay zany ny targetra ny dada sy mama dikan'izay natao anaty fahasahirana be azay dia tsy naitsy nandeha nianatra ary ny fafana nandehanana nianatra no ny anarana an'izay hoe mitazona dignité tany ny anarana zany ao anatin'ny ny fianarana ny ina moa izy teo ny fiarahamonina tamin'izany fotoan'izany fiarahana ny fianarana fitsipiky ny fiainana ny etsetra fampianarana ara-tsoratra masina ny etsetra dia nanampy be dia be tao anatin'ny fiatrehana entina miatrika amin'ny fiainana tsika rehetrarehetra angamba mitovitovy nareo mety zandrinay fa mitovitovy génération zay mbola niainana zany zavatra rehetrarehetra zany dia rehefa mijery ny ankizy amin'izao fotoan'izao dia matsapa ny tena hoe tena midadasika le ranomasina dadasika le ranomasina fa tsy anakana raha ohatra ka tsy paipaika sy tsy taitaika tsirairay isika rehetrarehetra tsy fikambanana iray ihany no tokony hanao zavatra fa ny fikambanana rehetrarehetra tokony fotoanan'izao isian'ireny fikambanan'ireny ary ahafahan'izy ireny manao mandray tena ho ratsa mangaika lehibe ao anaty sehatra fiarahamonina dia mitondra ny tsipaika izay endriko aho sy ireo mpikambana miaraka amiko satria araka lazaiko hoe body fan club izy io tany am-piandohana izany hoe ny fan club rehetrarehetra dia membre tao anatin'io association io dia ankehitriny dia novaina ho Hag for Madagascar izany hoe sakambino Madagascar trotroy Madagascar dia mba ahafahana mampidadasika ihany koa satria ireo ankizy ireo efa lehibe efa be dia be nefa samy nandeha any amin'izay toerana misy azy fa na izy izany na tsy izany dia mbola mandray anjara ao anatin'izao hetsika izao amin'ny fanaparitahana fizarana fampandrenesana ary fandraisana anjara mihitsy amin'ny tsipaika io
Zay zany le haiko fahamadany ny fikambananao ohatrany hoe eno be mihitsy izy tamin'ity asa roa herinandro zay mpahampitokany androany mbola hitohy ihany koa satria amin'izao fiboahana izao dia hita ianao moa zany nanao live tamin'ny internet tamin'ny voalohany aloha zany tamin'ny asa herinandro masina izy herinandro masina herinandro masina herinandro masina dia avy eo nitohy hoe lasa hoe au lendemain dans la main fifandraisan-tanana no tianao ampitaina amin'izay hifarimbona dia izavo moa zany ohatran'ny hoe mety hoe tonga any amin'iza le ezaka ho ataonao body raha hoe hiaraka ezaka aminao zahay eto amin'izao tontolo izao lendemain dans la main aloha tsy pia kely satria hoahy ny anio efa anio iainantsika ny ampitso tsisy mahafantatra na za na ianao tsisy malala kanefa kosa azo atao ny maminavina sahady ny zavatra mety ateraka izao tsy maintsy fihiboana izao ny ateraka an'izao fiatraikan'izao amin'ny resaka paosy resaka ekonomika ny resaka paosy nisy toe-piainan'ny tsirairay avy indrindra ho aty amin'ny firenena sahirana ao anatin'ny ankohonana sahirana fokontany sahirana dia azo everina sahady ary efa manome an'izany ireo mpandalina rehetrarehetra hoe ny aorianany izao mbola tantara ratsy ihany koa fa rehefa vita ny virus dia ny tantara ratsy mbola aoriana izao mbola enjana koa ary anisan'ny tebitebiny ray aman-dreny zany rehetrarehetra zany ray aman-dreny ao tokantrano ao firenena ao am-piangonana sy ny rehetrarehetra izay mahatsiaro tena ao lehibe dia samy mieritreritra an'izay ka naompana indrindra satria isa-taona dia efa hetsika atao isa-taona izy ity misy ankizy izay ombana ao anatin'ny isa-taona zany tamin'ny taona lasa no somary niato kely zany hoe niaina kely no ny antony tsy tiana hifangaroana resaka politika satria tao anatin'ny fotoana fidirana mihitsy ny fifidianana tamin'ny taondasa dia tsy tiana loatra hifangaro amin'izay politika izay dia somary nakisaka kely ny hetsika fa tamin'ny taona talohan'izay dia misy ankizy 700 roanjato ny miangana zany kanefa rehefa mahita ny olona hoe ary misy an'izao na misy an'izao azafady indrindra hoe ary misy an'izao na misy an'izao dia mirohatra kanefa tsy maintsy misy sivana zay napetraka ka misy sivana zany dia ireo vehivavy manantena ankizy kamboty izay mbola mitoetra amin'ny manantena zany le reniny zany no mitaizan'ilay zaza indraindray io zaza io tsy nanandray mihitsy indraindray maty ny rainy indraindray tsy mandray andraikitra le ray tsy manakatao le ray ary misy sasany dia kamboty mipetraka amin'ny renibeany mipetraka amin'ny dadatoany sy ny ohatr'izany nefa mbola afaka manana angovo entina miady sy miatrika ary manana potentiel zany ahafahana mandeha mianatra izay zany no masivana nandraisana andreo ankizy ireo misy maro amin'ireo nefa nitantanina hatrany amin'ny taona 2024 ka hatramin'izao misy sasany vaovao ary amin'ity dia misy garabola maromaro voaniditra fa misy ihany koa ny ankizy efa aty amin'ny lehibe tsy misy toerana aloha hatreto izay hitazonana andreo ankizy ireo fa ankizy monina any amin'ny toerana izay misy azy izy ireo dia mianatra any amin'ny sekoly akaiky azy fa ny tiana ho apetraka ho tanjona dia ny hoe ny ananana sekoly mihitsy mba ahafahana mitaiza an'ireo ankizy ireo na ny sasany amin'ireo ankizy ireo fa hoe ampitaina hatrany amin'ny farany satria ny ankabeazan'ny ankizy ihany koa tsy hoe ny ankabeaza moa zany fa maro amin'ireo ankizy efa nitantanindreo koa no mitsopana eny an-tenatenany satria trotraky ny fiainana andray aman-dreniny misy parametra be dia be izay mahatonga an'izay fitsopahana eny an-tenatenan'izay dia ireo olon'ireo koa dia notsongaina tao anatina faritra sy fokontany tena sahirana tena sahirana zany hoe any amin'ny faritra amin'ny toerana iva dia ny toerana no iva fa tsy ny faritra no iva na ny olona no iva fa ny toerana dia iva toerana zany dia
ireo olona ireo zany no tany zany toerana nentina nitsongainan'ireo reo olona ireo de tany zany Andranomahery, Andraho, Kasomanga, Tsaramasay, Antanimena, Besarety, ohatrohatr'izay zany le nitsonganan'izy ireo. Dia ahoana moa zany no ataonareo ezaka tahaka ny ahoana satria misy zany le hoe hanao tsipaipaika na handray anjara ara-tsakafo ve zany ara-pitaovana ve zany ara-pitaovana sekoly zany na fiasana zany na ahoana ny fandehany? Roa ny lalana ny tanjona aloha zany dia ny hamerenanareo ireo ankizy ireo any an-tsekoly satria misy risika ny tsy hiverenan'izy ireo any an-tsekoly dia tsy maintsy ireo zany averina any an-tsekoly. Ny voalohany tsy maintsy aloha ny inscription ataoko anaty farango sofina ataoko anaty farango sosina satria mety tsy zay no iantsoana azy satria rehefa nolazaina fa hoe maimaimpona ny fampianarana eto Madagasikara zay tsy idirako fa ny réalité terrain kosa dia misy fandraisana anjara zay tsy maintsy alohan'ny mpampianatra satria misy mpampianatra frama zay tsy mbola alohan'ny fanjakana fa alohan'ny ray aman-dreniny mpianatra zany hoe tsy maintsy mandoha vola zany ny ray aman-dreniny mpianatra dia ireo ny vola iny no ampahany anankiray zay tsy maintsy aloha dia iny zany no aloha amin'ny alalan'le tsipaika ary koa ny fitaovana fianaran'ireo ankizy ireo zay zany no aloha amin'le tsipaika. Raha tahiny moa ka eny ampovoany, eny antenatena, eny ampendohana, eny amin'ny tsy haiko eny ka dia misy mandray andraikitra manontolo ny moa izy teo ny fitaovam-pianarana ho an'ny ankizy dia lasa mivadika arakarak'izay fanapahan'ny ny fikambanana dia mivadika asa mety hivadika sakafo ohatra hoe sakafo indray no hivadian'le izy mba tsy hisiny hoe miverina ny zavatra atao. Ny hetsika anankiray ihany koa izay tsy dia tena hidiran'ny tsipaika izy io satria tsy ao anatin'ny tanjona ny ity resaka olazaiko ity fa kosa ao anatin'ny tanjona le hoe sehatra ny fanomezan-tanàna mihitsy dia misy ray aman-dreny enimpolo izay tsy azonao akipy ny masonao fa misy ray aman-dreny enimpolo ireo ray aman-dreny efa tena lehibe izay efa fantatsika fa ny covid dia mamely ny olon-dehibe ny marefo ara-pahasalamana dia tonga ny ririnina, tonga ny gripa izay varavarana ihany koa idiran'izany tsy mikaretin'izany dia ezahana ny ampitaovana izy ireo amin'ny lamba mafana, akanjo mafana entina miatrika an'ity ririnina ity ary koa ahafahana hoe mividy zavatra kely ataon'ny fanampin-tsakafo tsy haiko vitamine C amin'ny fomba maro samihafa na ravikazo ve na fomba malagasy ve sa vita scopola izay tsy misy tsony any amin'ny pharmacie ve sa tsy fantatro hoe inona no fomba hoe disponible zany amin'izay fotoan'izay hanampianan'izy ireo fa io kosa ny endrika io dia anentanako ny tsirairay indrindra fa ny eto toerana mba hanangonana amin'izao andron'ny fiboan'izao angony dia ataovy ankilany eo izay akanjo tsy ampiasaina tsy hanaovana lamba fitafy tsy ampiasaina intsony fa ny bénévole atao anatin'ny association ho avy araka ny fanasanareo mba araka an'izy ireny dia ahafahana manasa azy mipasoka azy satria tsy maintsy tsinjovina izay amin'ny ara-pahasalamana dia tsy maintsy diovina indray mandeha mihitsy aloha pasohana ary hoidiana ao anaty sachet ahafahana manome azy any amin'ny ireo olona izay tokony iantefan'izay tsy voatery ihany koa hoe olo-dehibe fa ny olo-dehibe aloha no tena zava-dehibe so misy mieritratra manakanjona ankizy sy ny rehetrarehetra dia any ankizy tsy resaka misy foana ka misy foana izay indrindra ifandray amin'ilay resaka mampanakanto anao sy le hoe manampy ireo izay mila fanampiana amintsika moa zany ianao moa zany nanao live ianao tamin'ny zoma nanao live ianao maly ohatran'ny hoe tsy mifamaly zany ny anton'io live io hoe mba appreciena ihany koa
ny mpijeranao hoe raha afaka mifandray tanantsika izaho manao live ianao manao fanampiana miaraka amiko ihany koa ohatr'izay ve ny lojikan'ny live anao boto sa ahoana? Ny lojikan'ny live efa hatrany amboalohany vao nanomboka ny covid efa niresaka ty mihitsy manko ny akanjo anaovako tamin'izay zay ny antony niverenako nanaovana azy androany fa ny vakana tsy nanaovako tamin'izay fotoan'izay aho dia niresaka hoe isy ao anaty fibohantsika isika rehetra samy mangirifiry ao anaty fibohana fa za hiaraka aminareo na ankasavana na karatsiana no efa voadiko teo anatin'ity asa zay safidianako ty dia mampanakanto aho ka ho avy fotoana hiarako aminareo satria zao fotoana tsy maintsy hoe hifanohana antsika dia hitondrahako fotoana hirako ho anareo dia tonga ny andro paska dia hoe hiara-kalazy isika hiara-iondrika hidera hifampizara izay angofo sy herizika miabo zay mba entina miatrika ny ho avy fa tamin'izay koa dia efa niteny fa ho avy ny fotoana izay hiantsoako anareo ary ilako tanana aminareo rehetra mba ahafahantsika rehetrarehetra mifandray tanana fanampy hanampiana ny hafa tonga izy io tonga ilay fotoana azo raisina hoe tisinday kanefa kosa rehefa nandinika azoko natao mihitsy zany hoe natao fermé hoe misy mot de passe mena rehefa mandrozaka vola aloha ianao zay vao afaka mijery fa hoy aho hoe tsy ho ataoko an'izay satria ny zavakanto nomena fanomezan'izay nomena dia nomena maimaim-poana ka tiako ho zaraina ihany koa rehefa fotoana ny zarana azy maimaim-poana kanefa ao anatin'izay fotoan'izay mba tiako anairana ny saina ny fo ny fanahy ary ny toetratsika rehetra amoazana le fihavanana matory ao an-damositsika ao satria le fiaina fotoana le toe-piainana iainantsika amin'izao fotoan'izao ny circonstance sy ny alaviro ajaona elanelana miboa otrano lasa mety hiteraka hoe ny tenako arovako ny tenako ary tany ambolohana dia natahotra mihitsy satria nodradradradraina tamin'ny radio le mpandeha avion tamin'ny any zao ianona ny anarany dia ozy le fitenenana taloha tamin'ny andron'ny lepre hoe alaviro ohatry miboka tsy any tsony tsy any mihitsy tsika tsy any mihitsy zany le izy dia ozy tandremo so manimba zay ny fiarahamonina le izy so ny tandrintsika rehetrarehetra dia ity zany fotoana hoe sady etiko anarenana fitondrana kely hevitra kely zay en pratique hoe tsy vita io raha tsy mitambatra tsika fa sarahany elanela-tany tsika fa tambatry ny fietsika sy ny zavatra ohatran'izao entina miseho zao tsy za araveriko foana hoe za mety topo-kevitra ny association mety topo-kevitra mety hoe niraisina hoe zao ny fotoana anaovana azy kanefa kosa raha tsy misy ny rehetrarehetra tsy ho vitako mihitsy tsy ho vitanay ary tsy ho vitanareo fa isika rehetra mitambatra no tena izy raha ny tokony ho izy dia isa-taona manao fampisehoana manokana fampisehoana ray sy roa eo ahafahako manatanteraka n'izy io dia hatramin'izay zany dia nanao fampisehoana foana tamin'ny herintaona zany tao amin'ny Olympia no nanaovana ny fampisehoana izay eo ihany ny vokatra fa tanefana izany ary ny association dia manana tahiry 2 millions d'ariary amin'izao fotoan'izao ahafahana manohy ny asa zany dia amin'ity taon'ity kosa amin'ity taon'ity tsy ho afaka anao fampisehoana tsy afaka anao fampisehoana idiram-bola dia zay no ilazako aminareo sady ampanetretena no anatiny mangarahana tanteraka hoe ity so iombonana iarahantsika rehetrarehetra misy hoe ny adidy vita fampinaretana azo zavabe raha teneny amin'ny teny fohy hoe ahoana ny fomba ampitainana aminao zany ny anjara-brikiny tsirairay amin'io Hug Formada ho an'io lendemain dans la main io ihany koa ny fomba anatanterana azy zany ho an'ny mponina eto a Madagasikara dia amin'ny alalan'ny mobile
dia misy ny 032 53 318 49 033 91 517 70 dia ny 034 27 462 05 ny izay rehetrarehetra moa dia hitantsika ao anatin'ny page ny Boudivas page dia voasoratra ao mialohan'ny publication rehetrarehetra izay atao dia ho an'ny any ivelany ho anareo ho any Europe dia misy ny le pot solidaire www.lepotsolidaire.fr/pot/U7UTO0BX ho an'ny any avaratra indrindra dia betsabetsaka izy ireo tsy tafiditra amin'io pot solidaire io dia ny tena ataondry zareo rehefa miantso izy dia ny manao Western Union azontsika atao ihany koa ny manao Western Union fa azo atao ihany koa ny mandrotsaka vola mivantana ao amin'ny numéro de compte ny association izay ho affiché eo manomboka amin'ny herinandro ambony. Hita ao amin'ny Diva page daholo ny sa misy tramokala ahafahana mijery an'izany ny asanareo rehetrarehetra zany hatramin'izay. Misy tramokala anankiray mitondra ny anarana mihitsy hoe Hug Formada fa manavanana ny olona kokoa ny ao amin'ny Divas page dia mbola nakao ao amin'ny Divas page ihany aloha zany no tena velomina satria tsy tiana izarazara ihany koa le angovo dia ny olona fanina sy ny mpanaraka mozika no tena ahitana ao anatin'ilay izy dia ao anatin'ny Divas page ihany no tena ahitana le hetsika. Maria koa etỳ ivoaka ny famitinana kely ao anatin'ny 5 sekondra ngamba ny asa rehetrarehetra izay efa vita sy ny drafitra tiana hotratrarina izay mety hiematra kely no izao antony rahantsika malala zao fa ny tanjona dia natao hotratra hotratrarina mihitsy ary tsy maintsy tratra satria tsy irery zahay fa miaraka aminareo rehetra dia mazava ho azy fa tsy maintsy tratra ny tanjona dia io zany famitinana izay ho avoaka na rapitso ndao aloha teneniko rapitso no avoaka izay famitinana izay ahafahantsika rehetra mijery ny lasa miatrika no afy ary rehefa tonga ny fotoana natanterahana andreo azy ireo dia mazava loatra fa ho mangarahara mandrakariva ao anatin'ny pejy ihany koa dia ho ahitantsika ny récapitulation ny vola azo rehetrarehetra izay hatramin'izao na ny ao anaty pot solidaire na ny avy any anaty mobile misy karazan'olona izay tsy mitonona anarana dia soratana hoe tsy mitonona anarana fa toy izao ny volany mena kanefa indraindray misy numéro fa tsy tia ho apetraka ny numéro fa dia efa mahafantatra azy fotsiny ny ilay olona raha ohatra ka sendra tsy mivoaka ao ny anarany dia azo natao ny miantso an'ilay numéro de téléphone dia manontany hoe voaray ve dia lazaina izy tavoaray le izy. Tanyntsika rehetrarehetra zany indrindra fa ny etỳ ivelany etỳ ampita zany anampy anohana ny fikambanana ho an'ireo zaza malagasy ho an'ireo ray aman-dreny ihany koa amin'izao fanampian'izao. Tanina maro mihitsy tsika tsy hoe faly mijery live sy anina fotsiny tsika fa mba mety ny anjara biriky kelinao anatenana anampiana ny Hug Formada. Dia matetika ny olona miteny hoe kely fa aza matahotra mihitsy fa satria ny pitipitikorana rehetrarehetra tadidiko mihitsy tamin'ny mbola kely alaina ny so rehefa avy ny orana dia atao eo tokotany fa feno ny so mandra-patapitry ny orana izany hoe ny erikerika ny mahatondradrano fa ny tanjona tsy maintsy tratra ary raha ny zavatra ny hitako faran'izany andro mbola tsy nanao mise à jour androany fa ny omaly zany 438 € ny ao anatin'ny le pot solidaire 70 € ao anatin'ny litchi dia 800
835 000 raha tsy diso ako ny ao anatin'ny mobile ny ariary ny ao anatin'ny mobile de 2 millions no efa ambiampy ao anatin'ny compte d'association maromaro zany ole tsy manisa mandrositsika fa tsy maintsy mandroso bebe kokoa fa efa mandrositsika de manasa atsika rehetrarehetra amin'ny fo sy amin'ny saina tsy amin'ny fo fotsiny fa amin'ny fo sy ny saina no entina manatateraka an'izao asa sy adidy everina hoe atao zao fa raha zany telonjato zany de tsy misy dikany ny antony itenenako an'izay de nandefa bénévole nanontany teny anivon'ny EPP hoe mba omeo isany ankizy sahirana zay fa tsy vita rery de tsisy dikany le telonjato kanefa telonjato avy aty amintsika telonjato avy any amin'ny association ray telonjato avy any amin'ny association ray ary atao amin'ny fo tsy misy tamtama tsisy ninina tafitsika zay de makahery nareo zay bénévole zany zay ao anatin'ny fikambanana tsy voatanisa teo hoe firy moa izy ireo fa mety maro angamany ary makahery anareo zay ary ny azony ataony avy aty ivelany de manampy anareo amin'izay fafahana manampy anareo indrindra am'izao tsy fafahana mifamezivezy ao moa de tsy inona fa de manampy anareo ara-bolaka manentana atsika rehetrarehetra manentana atsika ho an'ny zaza malagasy ho an'ireo ray aman-dreny na ho an'ny fikambanana ihany koa satria maro ireo atrikasa zany zay mbola ho sahaninareo maro ireo zaza ho ampinareo amin'izany de misaotra za tena misaotra mihitsy andreo bénévole reo ao anatin'ireo bénévole reo misy mpianatra misy tsianasy misy vehivavy tokantena ihany koa misy ihany koa ireo mpiasa birao cadre nefa misy ihany koa ny tsy cadre misy ny vao mianatra asa ary misy ny dokotera zay isaorako eto satria anisan'ny lehibe ny fahasalamana sy ny fampianarana de misaotra ny dokotera zay bénévole miaraka aminay docteur René docteur Johannes docteur maromaro mihitsy zay fa ireo zany tena hoe anisany lehibe indrindra zay manampy ao anatin'ity resaka bénévole aty fa tsy mbola nandary eo na indray mandeha azy ny atao fotsiny rehefa tonga ny fotoana indraindray rehefa mandeha makany ampitan-dranomasina dia omeny olona fanafody ary ny fanafody de hoentiko de apetraka ao dokotera de i dokotera no mitsabo na tsy ny olona avy aty aminatin'ny association zany na alefan'ny association dia tsabony ary dia mifameno eo zany le fomba fitsabony de misaotra satria tsy mbola nandary dokotera reo na iray aza nitsabo an'izay olona nalefan'ny association tany resaka fandidiny zany na resaka fitsabona tsotsotra zany tsy mbola nandary dokotera reo de misaotra indrindra mandeha ny fotoana bodo fa de isaorana anao ny fampitana izany rehetrarehetra zany fanentanana ihany koa mba atsiarovantsika saina atsiarovantsika tena ihany koa amin'ny zay anjara briky eritrantsika hoe ho bitika nefa maventy tokoa any Madagasikara faranatsika eto miresantsika bodo teny amarana anao azy amin'izao fiaonantsika zao misaotra indrindra aloha napetrano misaotra anareo menada ny radio Gasikara de misaotra andreo mpanaraka rehetrarehetra-tany de makahery anareo sahady amin'ny fiatrehana an'izao fiboan'izao zao mbola hiaraka aminareo foana nankasaofana nankaratsiana indrindra ao anatin'izao fiboan'izao ary mangataka tanana aminareo aho ampitsi-tsaina mba anampy amin'ny mpiaramonina amintsika aty Madagasikara ary ny anjara raisiko amin'ny alalan'ny association Ag Formatin dia zaza telonjato averina an-tsekoly ampitaovana sy alohan'ny fidiran'ny fisoratana anarana ary ray aman-dreny enimpolo ihany koa ho tafina lamba mafana izay no ezaka zay atao am'izao tombonezaka zao zany fa de manainga antsika rehetrarehetra ny mombamomba ny hetsika rehetra de hitanareo ao anatin'ny page ny Body Divas page
dia ao na ny vola ilaina na nitatitry ny vola izay efa azo sy voangona ary mitaditry ny hetsika anankiray koa izay natao artificeur na ety am-boalohany satria tapitra io hetsika eo amin'izao fotoan'izao dia ny hetsika cache-bouche ny mpanantalenta anankiray Itasoa zany dia nanolo tena izy sy ny mpiara-miasa aminy mba hanao cache-bouche stylet ahafahana mitondra pitoniana satria samy sahirana tsy tare be dia nanamboarany amin'ny talentany anaraka ny filana amin'ny asa izay ataontsika dia nanao cache-bouche izy ka ny cache-bouche izay nataony dia niraisiny commande ny ampahany amin'io cache-bouche io rehefa mandony karaman'ireo mpiasa koa izy izay tsy maintsy omena asa dia mandeha makaty amin'ny Agformada ny 2000 ariary zany anatin'ny cache-bouche dia mandeha makaty amin'ny Agformada ankehitriny ny commande satria mifarana ny hetsika dia 700 isa izany hoe 700 ampitomboana 2000 ariary izay zany anisan'ny vola ihany koa efa mitsofoka ao amintsika mbola misy ny azo jifaina amin'ireo cache-bouche ireo indrindra ho antsika mponina eto Madagasikara izay mbola azontsika jifaina dia azontsika atao ihany koa ny manoratra dia izay koa zany anisan'ny vola efa azo ary isaorana be dia be Itasoa raha misy maromaro ihany koa afaka manao izany dia vonona izahay za zao manao peinture amidy kokoa ireo peinture ireo ho ataoko any Agformada dia etsetra dia azontsika atao daholo zany manainga antsika rehetrarehetra na etsika inona na inona tianao mena azontsika atao ihany koa no avy dia maka misy ny mazao izay nandray anjara ary nilaza fa andray an-tanana ankizy anankiroa dia azontsika atao ihany koa tonga dia mivatana hoe mandray an-tanana ankizy anankiroa miparene ankizy izay tiantsika ny na 10 no pareneko ny 50 andray misy lafatra ohatr' izany zare fa dia makasitraka sahady dia misaotra ho tainjanary sy izay inotsika rehetra dia ho tanteraka amin'ny fanariantsika dia samy ahitana anjara masoandro ny ambany lanitra tsy mijanona eto Madagasikara fotsiny tsy nity satria tena ny ambany lanitra iray manjono misy dia samy ahita ny mahasoa azy ny ambany lanitra misaotra ary makasitraka anao body ary mirary soa mirary fahasalamana indrindrandrindra anatanterahanao ireo asa miandry anao izay mbola maro zany ary koa mandrotsorotsy pitsi-po ampamelombelona anay amin'izao fotoan'izao makasitraka dia tsy sisorana fa dia ampitiavana sy ampanetretena dia arao tsy tapaka ny page fa ivoaka indray ny fotoana izay afahantsika miona manaraka eo dia izy vahiny ihany koa dia izay raha angatanareo ka azoko atao satria misy playback dia ho ataoko ary misaotra indrindra ihany koa ireo musicien izay miezaka manao ny aitso zavatra hoe anty misy raha angatahana dia nalo manao na iaksa manao na i dadi manao na i radanza manao any amin'izay toerana misy azy i radanza ny Kenya i iaksa ny Paris hitako hoe tena mahafinaritra na ny niara-nira tamiko isaorako Mal Dilaine misaotra Ilandy any andafy ihany koa isaorako zay fiarahameta zay tena hitako hoe anisan'ny combat mila atao ary hitako hoe mila mihamahomby dia misaotra indrindra makasitraka dia mbola verindray samotahiny zay inony eny ary sotranao ny ranao ihany no amaranantsika ny resantsika amin'izao fotoan'izao ry taniko irany poto Kutrubaracha Nuna like you Nuna mana Tia mufu ala helwanta ninuna Anataku ampatiai Layakani la bichai Nikurana silala Manaku
Topanarana ny radio Gasikara ianao émission Gasikara fandarana Gasikara avy eto Toulouse niaraka tamin'ny Godo isika teo izy ihany koa moa zany efa asa raha hitanareo tery moa ny écran tery misy fampirantiana kely amin'ilay hosodoko avy reny kely vody raha azo averina vetivety aloha fa hainao ty artiste be mihitsy andray kanto loatra ho antsika mpanaraka amin'ny feo ihany fotsiny dia mampiseho antsika ny hosodoko asa tanany aingam-panahy izy loko maro be mahafatifaty body zany izay atao hoe mpanakanto maro loko io vokatra nateraky ny confinement trandraka talenta zay nateraky ny confinement zay efa teneniko zao tsy ny covid ny tsara fa manaitra atsika kosa hitadiny miabo de anisan'ny trandraka talenta tao anatin'ny confinement tsy mbola hoe tonga lafatra tsy mbola hoe tsara be ohatriny ahoana fa eo ampianarana eo ampandrasana mahita ny atiny miavo hatrany tohizatsika amin'ny hira izay hita tamin'ity fiboany ihany koa voavoaka vao tsy ampy efatra amby roapolo ora koa zay hira taloha navoziny zany navoziny Ritz izy ity ohatrany misy jeu de mots kely angamba le amarany na ahoana Ritz solo na Ritz solo azo atao daholo zany soavadia fa haitsika ny hira hoe soavadia de telo kambana telo izy jereo aloha jereo le orona tsara kambana telo izy no mihira nataony hoe kambana telo zay no teny an'izay manompodo andrakione ilomapodo de makasitraka soavadisy izy ity de hirany maimay zany izay azo lazaina hoe efa nidrenesitsika tamin'ny fotoanandrony ary isan'ny nafinaritra ary pietsipoko na eno an'izy telo mirahalahy zany mihiran'ity kapela ity Suava, suavadi, 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 suava, 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 suavadi, 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 suava, suava, takitran tsinapoiziny fizahono maliny tsy namapoanao avita toetry karaha tsy olo nataon'olo ino io namombodia tampotampo tsy misy fagnambagna tsorananao zady mao avisoma tsara tanandiananao agny soavadia tsorananao zady mahita rata diavinao raha irinao tsara tsodrano suavo suava suavo suava suavo suavo suavadi suavo suava suavo suava suavo suavo suavadi tsakatsikatsu 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 heka suavati karewane 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 suavati Narewane suavati, narewane suavati. Mbola eto ampandehanan'ny mpenona ny fandarana Gasikara ihany ianao efa amin'ny roa mahery ho 3 minitra izao nefa tsy foy
tsy foy mihitsy nareo e raha miaraka aminareo foana mbola mitoy kely montsy eny monja ny fandaharana alohan'ny sarahantsika mitolotra andefa tozakentsika ny hira manaraka maro moa ireo nangataka hira nefa noho ny fotoana mety hotso lasa na hotso tanteraka zany ny androany fa ny hira anankiray izay nangataka teto amin'ny tao amin'ny DRS na Dago Radio Sonde zany a hirany miangaly izy tia miesora mofo Juste Radio. be zany ampasy sy feo ho an'ireo mpakafy basy zany dia za zao rehefa manana nahazo ny anjarany izy ny fotoana moa mana ataperany nandroso nandeha dia nandeha ny fotoana ary hialana tsiny ho an'ireo ny andrira maro nefa ny tsy tanteraka zany satria mba nisy zavatra mba tiana navoatra koa mba anjara brikety ny gasikara koa manampy an'ireo fikambana manampy an'ireo mpiray tanindrazana zay azo zay lazany hoe sahirana dia sahirana amin'izao fotoana zao ary sy mety ho sahirana atsoatsy zay ka dia hialana tsiny ho an'ireo ny andrira maro fa nefa ndia menanareo indray ny raha manaraka fa dia faly sy ravo hatrany zahay telo menada Marijo ravo ary ny tenako niaraka taminareo androany azo lazaina hoe mitondra fihetsem-po be ny fandaran'androany nisy zavatra maro fantatra ny zavatra maro naseho ny rarianantsika ao antsika malagasy indrindra fa aty ampitan-dranomasina ampio reo fikambanana tsy nitany for Madagasikara fa reo fikambanana izay hitanao manampy mpiarabelona ny tanindrazana dia manentana izahay atao amin'ny fandarana Gasikara hanampy izany ianao araka izay tratranao araka ny tenin'ny boto teo hoe pitipitika orana ao anaty sozy izy mafeno ny so ka izay zavatra izay zany ny tiana ampitaina amintsika pitipity anina moa zany mierikerika matondra-drano araka ny fiteny fa dia manentana antsika e mitanitsika mba hanampy an'ireo mpiarabelona mety hoe 10 € kely anyanina sy anina raha dia mety avelona hanampy ireo zaza malagasy ireo sahirana any an-tanindrazana isika malagasy
zay ny farany ary entina maranana zany a dia irany repika ihany koa dia mirary soa ho an'ireo ho antsika rehetrarehetra zay ao anatin'ny fiboahana zany a dia mijanona trano mirary soa ho an'ireo salama ary mirary soa ho antsika menakavy mba hifanatry tavy etondraitsika amin'ny herin'ny toy izao ka dia fitiavana lehibe no atolotra itelomenatao anareo ary makasitraka ary mirary anareo salama soa zay makasitraka tompoko lahy makatelina tompoko vavy mandra-piona. Et voilà, c'est déjà le temps de se séparer. En tout cas, nous sommes là avec vous pour vous accompagner dans ce confinement et nous vous souhaitons un très bon rétablissement pour ceux qu'on sait qui sont malades là, et même ceux qu'on ne sait pas vraiment et qui nous suivent. Et puis, comme a dit Jackie tout à l'heure, faites, agissez déjà pour aider ceux qui vivent avec nous, nos compatriotes aussi. N'hésitez pas, ne procrastinez pas. Autrement dit, une fois que l'émission est terminée là maintenant, eh bien vous contribuez à la hauteur de ce que vous pouvez pour les associations, pour les enfants, pour les gens pour lesquels vous pouvez apporter votre contribution. Voilà pour la semaine, gascar.com, l'émission, elle est visible sur la page accueil de Gascar pour toute la semaine. Elle peut être entendable et réécoutée sur gascar.com dans Gascar en différé, sur tifb.fr pour le lundi matin. Et nous vous donnons rendez-vous si l'univers nous le permet, dimanche prochain, toujours chacun chez soi pour l'instant. Et n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur le page de Gascar, sur le page de DRS. Et aussi, restez chez vous. Restez chez vous. On vous aime. Prenons soin de vous. Allez, ciao, ciao, bye bye avec Repkia. Bye bye. Narsou.